Dia toy izao indray ny vaovao mahakasika ny rivo-doza Dikeledy tamin'ny 8 ora maraina teo dia tany amin'ny 29 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanany Vohimara no misy ny fohibeny ary mbola sokajiana ho cyclone tropicale ihany izy amin'izao fotoana izao. 20 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy ary arahana tafiotra 70 kilometatra isan'ora manakaiky ny fohibeny. Mikisaka miankandrefana somary avaratra andrefana hatrany ary mahafaka 20 kilometatra isan'ora. Tsara ny manamarika efa tombanana hiditra tanety eo anelanelana Antsiranana sy Vohimara izy amin'ny anio arivo amin'io sokajy sy misy azy io ihany. Ahina araka izany ny tondra-drano, ny fiakaran'ny renirano sy ny fiotsahan'ny tanany amin'ny tapany avaratra manontolo vokatry ny rotsakorana betsaka izay mihoatra ny 100 milimetatra ao anatin'ny 420 ora mandritra ny fandalovany. Ahina ihany koa ny fiakaran'ny ranomasina morontsiraka avaratra atsinanan'ny nosy noho ny alin-drano izay mety mihoatra ny 20 metatra. Manoloana an'izany dia mampiatra avy hatrany ny filazana miloko mena ny faritra Sava sy Diana, filazana loza manambana kosa na ny miloko mavo amin'ny distrika Bealanana, Antsohihy ary Analalava, filazana fanairana miloko maitso ho any Ambatosoa, Boeny, ny distrika Befandriana Avaratra, Mandritsara, Mampikony ary Boriziny. Iangaviana ny mpampiasa ranomasina eo anelanelan'ny Cap d'Ambre sy Mahanoro mba tsy handrika intsony mandrapalasan'ny loza. Toy izany ihany koa ny eo anelanelan'ny Cap d'Ambre hatrany Besalampy manomboka anio atoandro. Entanina andrehitra mba hanaraka mandrakariva ny toromarika izay omena manampahefana isa tokony.